Vatimpana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Ry Andriamanitra raizanaka fanay masonao, midera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao zay rehetratratra indray izao maraina izao, no ny fitiavanao sy ny famindramponao. Koa mideranao sy amin'ny voninahitra anao, ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra tsara sady mpanantsara. Mangataka ny famindramponao zay ny fanandiovanao amin'ny ranao sarobe Jesosy satria sy tanteraka eo anatrehanao. Ary dia alefahinao masina no hitoetra sisa teny anatinay, fanampitaridalana, fanahy izay mpananatra sy mpampianatra, mba hombanay ianao amin'ny antropeny rehetra. Ary dia ianao tompo ny taridalana anay ary amin'izao fotoana izao mba handrenesinay ny feonao, dia feon'ilay miantso mafy anay, hiverinay aminao sy andre ny feonao, feon'ny mpiandry tsara, feon'ilay fiandohana sy fiafarana, feonao Jesosy Kristy tomponay, izay verina masina manakira avy any Nazareta. Misaotra Jesosy noho izany, ary dia hatreo feony izay araka ny habeny famindramponao. Anao nderana janao ny voninahitra ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa ny kosa ny fitaina manambiampy, dia miterena tompo araka ny fombanao vonikeno izay mpanomponao. Alleluia. Amen. Ho amintsika riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy tompo ara ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Mbola ao anatin'ny ady ara-panahy isika izao riavana, ary anio ny vatsim-panahy dia Hafatra lanitra mitondra ny lohateny hoe tonga aminareo ny fandreseko lehibe sy manjelanjelatra hoy Jesosy. Zao nambaran'i Jesosy Kristy ilay velona masina manakira avy Nazareta. Ity ady goavana ataonao ho an'ny fiainan'ny firenenao sy ho an'ny fahafahanao ity dia ady nafenina. Ny ady izay misy dia tsy amin'ny andro atoandro, miaraka amin'ny tafika sy ny fiara amin'ny fony vy, fa ady izay mitranga ao anatin'ny aloko ny fivoriana miafina, izay nisy olona miavinavina sy ratsy fanahy mikasa ny andravanao. Ny sanady indray dia saina sy ny fon'ny vahoaka, fa iza ary no inon'izy ireo? Iza no tompoiny? Indro ny aloka, lainga no noforonony mba hamahanana ny vahoaka amin'ny alalan'ny hainao manjery mandainga sy mpitarika mpanao kolikoly, izay naka ny sehatra rehetra teo amin'ny fiarahamonina misy anao. Nofoazoko tamin'ny zava-mitranga tao anaty aloka ny oloko, ary nasehoko azy ireo ny fahafahanao no potehina moramora sy nangalarina. Ianao ry fitafiako, dia nitombo ho tafiky ny fahazavako, ary tamin'ny finoana no nidiranao an-tsehatra teo amin'ny ady, mba hiady miafina sy manetriketrika ary mahery vaika. Ny ady teo anilako ianao na dia teo aza ny tsy fankasitrahan'ny hafa sy ny feon'ny fahavalo maneso amin'ny taona nareo hilavolefina ka tsy noa. Ity vanim-potoana ity nefa no sarotra indrindra tamin'ny fiainanao, tamin'ny ady mitohy ary miaraka amin'ny vokatra tsy hitan'ny maso avy hatrany. Nanohy natoky asy nametraka ny fanantenanao tamin'ny fampanantenako ianao. Tsy nisy izany hoe mora, fa namelanao ho lasa fitaovam-piadiana mampidi-doza manohitra ny aizina sy ny tena zanakalahy na zanakavavy avy eo am-poko ianao. Ny finoanao, ny fahazavanao, ny fahasahinao dia hovaliana fandresena mihezinezina. Ho fankalazana ny finoanao, ny heriko hanafaka ary farosoa lehibe ho anao ry zanako izany. Ny zavatra rehetra iainanao dia homendrika izany rehefa mahatsapa ny famirapiratany lanitra ianao, izay no fandresena lehibe. Tsarovy fa misy fotoana eo amin'ny fiainan'ny olona iray izay ny faharatsiana nafafiny no nahatonga ny fitsarana azy. Tsy safidiko velivelo azy ireo izany. Lalana nofidiny tamin'ny fandavany ny fahafantarana mandrakariva sy fanitsahana ny fanomezana ny famonjena. Ny fahavalo dia mandresy lahatra azy ireo fa ny lalana lalaka
izay alehany dia mitondra any amin'ny arena sy ny fahefana ary fahefana mifehy. No lavy ny fampitandremako fa misy fandrika eny an-dalana izay maniry azy ary nampanantenay ny fahodinjaina ny fandringanana rehetra nokasainy ho anareo. Misy fiolahana mitsatoka tampoka amin'ny lalana izoran'izy ireo ka tsy nampoizin'izy ireo. Voatery ianao zany izy dia hirohatra ho any amin'ny fandrika ka hanatona azy zany. Ireo izay manana eritreritra endry dia hiseho ho adala tampoka. Ireo izay mihevitra fa manana fahefana sy arena ho voaroaka tampoka sy mahantra. Ny rafitra ratsy rehetra izay naoriny tamin'ny mpitandremana hatramin'ny taranaka faramandimy dia ho torotoroina. Ny tanako masy dia fitsarana sy fahamarinana. Eo amin'ny fiainan'izy ireo no hosoratana ny teny hoe resy. Mitaky zany fininjany zany ho azy ireo aho. Mitaky famaizana ho an'ny ratsy fanahy aho satria efa reko ny fitarainanao momba ny famonjena sy ny fanafahana ary noho izany dia miasa amin'ny famerenana ny rariny aho ary fahamarinana eo amin'ny firenenao izay ely eran'izao tontolo izao. Toy ny andraisanao anjara tamiko teo amin'ny ady mba hampihemitra ny aizina dia manontany anao aho ankehitriny mba hiara-mitsangana amiko amin'ny fitsarako. Mety hoenjana aminao ny fitsarana natao fa takatrao fa mijinja ny vokatra izay nanapahany safidy ny maizina sy feno fitiavan-teny izy ireo. Ampifanarao amin'ny foko ary ny fonareo. Ziona mandreka amin'ny faly ary ravoravo ny zanakavaviny Joda noho ny fitsaranao Jehovah. Salamo 7:9. Dia tenin'ny olona ka anao hoe misy valiny tokoa ny marina, misy tokoa Andriamanitra izay mitsara ety ambony tany. Salamo 5:12. Dia lazaiko aminareo hoe aoka hianjera ny ridao amin'ny fanjakan'ny ratsy hoy Jehovah tompony maro izay miteny ka manatanteraka izany. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao, mankasitraka Tompo noho ny Hafatrao, mankatelina Jesosy fa Andriamanitra velona tokoa ianao, Andriamanitra miteny, mihetsika, miasa ary na dehibe famindram-po tokoa azy ianao dia Andriamanitra mitsara sy mitsangana mandresy ny fahavalo ary miantso anay mba handresy tokoa hitondra ny fandresena lehibe sy manjelanjelatra eo anivon'izao tontolo izao feno aizina. Koa tafio ny herin'ny fiainao masina Tompo hanteraka izany dia ilay fiainao masina mpitaradalana sy mpampahery ary mpampianatra sy mpananatra, fiainao masina izay manitsy ny dianay, manamboatra ny fisainanay sy ny fonay ary manaingy anay hanatanteraka izany ady ampanahy izany, atonga ny herin'ny aizina ho voaroaka ary hery satana ho rava satria fanjakana rava izy fahavalo efa resy. Koa tafio ny herin'ny fiainao masina Tompo hanteraka ampinoana satria ny fahazavanao dia tonga atanjaka ny finoanay sy ny fahazavanay ary ny fahasahinay eny Tompo Jesosy dia ho zary iseho ny fandresenao lehibe sy mezinezina. Tsaroany tokoa Tompo Jesosy fa tonga tokoa eo amin'ny lalana izay hitondranao any amin'izany fandresena izany zahay koa aoka aherany fanahy, ny fo, ny saina ny tenanay fikitra aminao Jesosy Kristy ilay velona masina mankirana avy Nazareta, tompontompo sy mpanjaka ny mpanjaka, maefa izao rehetra izao. Koa ao dia ao Tompo ny fahavalo, koa mianaranao Jesosy Kristy ilay velona masina mankirana avy Nazareta nazona mandiditsy mandroaka ny asany devoly somaizina amin'ny zanak'Andriamanitra, roana mankany FPMM-Ziona tsy hanan-kiritsy anampahefana. Fatopatro atana rehetra sy ny aretina rehetra dina sy roana mankany FPMM-Ziona tsy hanan-kiritsy anampahefana any amin'ny faremo rehetra zany. Fahavalo efa resy fanjakany efa rava. Zay rehetra asa tana sy hery-maizina matopatro ny zanak'Andriamanitra dina sy roana mankany FPMM-Ziona fo rehetra roana tsy miverina intsony amin'ireo zanak'Andriamanitra. Faoka ny fainao masina Tompo, mba notsamina mandrakariva ka tonga anay andeha amin'ny fifaliana ho ravoravo
satria ianao no mitsara ary dia maly tokoa ianao araka ny rariny fa tena misy tokoa ianao Andriamanitra izay mitsara ety ambonin'ny tany. Ianao ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy zanak'ondry, nianja amboninahitra, anao hatramin'ny taloha ka ho mandrakizay fa aminay kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra iray, ny hery ary koa ny fampiraisana avy aminao fanahy masina. Alleluia. Amen.